Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamerahantsika rehefa malahatra ity alakamisy fa 7 volana aprily ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy voalohany sokatany Paoly ho an'ny Koritianina. Koritianina voalohany toko faha 10, Koritianina voalohany toko faha 10, andininy faha 50 ka hatramin'ny andininy faha 8 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazaiko rahalahy, ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hody mandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovany isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy oloh intsony ary isika hovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka ho levona. Fahafatesana no aiza ny fandresenao, fahafatesana no aiza ny fanondronanao, fa ny ota ny fanondrona ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ko amin'izany ny rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy io foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Riavana ity taratasy izay nosoratan'ny Paoly an'ny Koritianina toko faha 10 ity, Koritianina voalohany, dia miresaka momba ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Tsara manamarika fa ny fivavahana kristianina dia miivo amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Dikan'izany miivo amin'ny fandresena ny fahafatesana. Mino ny fisian'ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana ao amin'i Jesosy. Tsara manamarika fa indraindray afangaron'ny olona ny finoana ny fitsanganan'ny tena ny maty na ny fitsanganako velona hoy ny havantsika katolika izay hitako hoe mazava koa ny hoe fitsanganako velona. Mino ny fitsanganako velona, mino ny fitsanganan'ny tena ny maty isika, mino ny fitsanganan'ny vatana ho velona indray isika, fa tsy hoe mino ny immortalité de l'âme na ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Samy hafa ny hoe mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy mino ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Manao zava-dehibe ny fitsanganan'ny vatana, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty zany isika, fa tsy ny hoe mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Tsy hoe isika kristianina akory tsy hoe mieritreritra hoe maty ny fanahy, tsy izay ny olantsika, fa tsika dia mino araka ny tenin'i Jesosy hoe hitsangana indray izy, ka izay rehetra velona ka mino azy dia hitsangana ho velona indray. Tsara miresaka mantsy mba tsy hampifangaro zavatra satria zava-dehibe ity Koritianina voalohany toko 10 ity, matoa 9:5 be izao no resahan'i Paoly momba ny fitsanganan'ny tena ny maty. Lava dia lava zany, toko lava dia lava izany hoe miresaka ny fitsanganan'ny tena ny maty zany. Raha ohatra ao amin'ny jerena amin'ny Baiboly zany, indrindra ny testamenta vaovao, dia olona roa no tena ataontsika hoe zava-dehibe rehefa miresaka ny fiorenana ny vavahana kristianina antsika, ataontsika hoe olona na dia tena Andriamanitra ary. Jesosy izay olombelona sady Andriamanitra ary eo Paoly. Izy mirahalahy reo zany izay ataontsika hoe mirahalahy satria mpianatra Jesosy Paoly, dia izy mirahalahy reo zany izay tena nanorina sy nampivelatra ny vavahana kristianina. Jesosy mazava ho azy Andriamanitra, Jesosy Mesia, Jesosy ilay nampanantenaina tamin'ny alala no niorenan'ny vavahana kristianina.
Izy no niteraka ny famonjena ao aminy nazahoantsika famonjena eo aminy miorina ny finoantsika. Fa Jesosy kosa tsy nanorina ny fiangonana tak'izay hitantsika azy ankehitriny. Jesosy tsy nandrafitra ny fotompona sy ny fotom-pampianarana tak'izay ananantsika ankehitriny, fa navelany Jesosy ho atsika, ho an'ny mpianany zany. Ny fanohizana, ny fanorenana ilay fiangonana, anana fitsipika, anana lalàna, anana fotomponoana, anana fotom-pampianarana, handrafitra ny fampianarana hivoatra manaraka zay mety hitoetrano sy ny sisa rehetra. Navelany tompo atsika izay. No zany dia i Paoly sy Jesosy zany de azo lazaina hoe zava-dehibe ny toerany eo amin'ny vavahana kristianina. Jesosy ilay ataontsika hoe mpanorona. Jesosy de tao anatin'ny tontolo jiosy no ny asa. Tao anatin'ny tontolo jiosy izy ny asa. Paoly kosa na de jiosy aviana ara dia somary nandray roa, tao anatin'ny tontolo jiosy izy saingy zao nivelatra tao anatin'ny tontolo grika helenista na jentilisa niova kristiana. Samy hafa ny fijeriny reo fiarahamonina anankiroa reo momba ny fahafatesana. Aty amin'ny tontolo jiosy zay nisy ny testamenta taloha dia tsy hoe nanao zava-dehibe ny finoana sy fahafatesan'ny fanahy izy. Ny testamenta taloha sy ny tontolo nisy andry Jesosy zany, tontolo nisy andry Petera, andry Jaona sy ny tak'izany dia tontolo zay marina fa niresaka ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Niresaka momba ny hoe fiainatsita no marina kokoa, fa tsy de tena nampivohitra loatra ny hoe ny fanahy tsy mety maty. Marina fa ahitana fampianarana mombamomba an'izany ihany, zay mahatonga ny ohatra hoe ny fariseo mihiny fitsangana ny tenany maty sady tsy hoe tsy mino an'izany. Fa raha tena atondra mijery zany de izao tsy de tena ninony tsy fahafatesan'ny fanahy loatra ny tontolon'ny testamenta taloha sy ny tontolo nisy andry Jesosy. Ny antony de izao mazava tsara ny fanoren'i Ezekela mpaminany ny hoe ny fanahy manota dia ho faty tokoa. Zany hoe ny fanahy de tena mety maty. Mazava koa no bokin'ny Genesis toko 3 hoe toko 2 ny tenyandriamanitra tamin'ny rahalehilahy na tamin'ny adama zany manao hoe raha mihinana ny voankazo ianao de ho faty tokoa. De nihinana ny rahalehilahy. De le maty ve zany ny vatany ihany zany ve ny maty. Andriamanitra zany ny teny manao hoe de ho faty tokoa ianao fa ny fanahinao tsy maty fa ny vatanao ihany maty. Fa raha ny teny ny baiboly hoe mihinana ny raha mihinana ianao de ho faty tokoa de lay olona manontolo mihitsy ny maty. Zany hoe ny fahotana zany dia nahatratra tsy ny vatan'ny olona ihany fa ny sain'ny olona sy ny fanahin'ny olona. Niteraka fahafatesana lay olona manontolo zany ny fahotana. No zany de iken'ny Zoatra Masina zany ny mety ho ny fahafatesan'ny fanahy. Fa ny tontolo ny vavahana tatsinanana kosa tahaka ny Grika de tsy nino ny fahafatesan'ny fanahy izy satria de ny hevitra izy fa ny fanahy dia sombin'Andriamanitra. Sombin'Andriamanitra ny fanahy ohatra ny vavahana gnostika dia nino ny eritreretra fa sombin'Andriamanitra, potik'Andriamanitra, potika ve zany sa inona? Apahany amin'Andriamanitra ny fanahy zay nataony tao anatin'ny olona ohatra ny hindoisma de mino an'izany. Mino hoe sombin'Andriamanitra ny fanahy, satria sombin'Andriamanitra, Andriamanitra mandrakizay no zany dia tsy mety maty ny fanahy. Fa amin'ny vavahana testamenta taloha amintsika kristianina tsy sombin'Andriamanitra mihitsy ny fanahy fa noarian'Andriamanitra, nasian'Andriamanitra fofinaina mahavelona isika. Fa tsy hoe sombin'Andriamanitra akory ny fanahy mitoetra ato anatsika de ny fanahy masina ty amin'ny testamenta vaovao. Fa tsy hoe sombin'Andriamanitra akory ny fanahy ka manjary lasa toy ny hoe Andriamanitra mihitsy. Tsy zay. Dia ny favavahana tatsinanana ny vavahana Grika no nino Platon moa zany de nivoy an'izany mihitsy hoe ny fanahy dia tsy mety maty, ny fanahy aza nisy talohan'ny olombelona, ny fanahy dia velona mandrakizay sy ny sisa rehetra. Ary de ny tontolo Grika zany zay nisy an'ny Koritianina, ny Galatianina, ny Efesianina dia nino izay tsy fahafatesan'ny fanahy zay. Zay ny mahatonga foana ny fomba fijery kristianina indraindray mifamatotra am'lay tsy fahafatesan'ny fanahy no hevery ny vavahana kristianina. Tsy de zay loatra koa ny vavahana kristianina. Fa vavahana kristianina de mino ny fitsangana ny tenany maty, mino ny fiainana
ao ambadiky ny fahafatesana. Mino ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona manao hoe zay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay, ary zay rehetra maty ka nino ahy dia ho velona indray. Arabaky teny mihitsy ny tenin'i Jesosy eto manao hoe izay rehetra velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Noho zany amintsika kristianina dia ny fananantsika fahavelomana ao ambadiky ny fahafatesana dia tsy zavatra natiora ataontsika hoe natiora n'ilay fanahy akory, fa vokatry ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra no mahatonga antsika mandovana manana fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Amin'ny hoe finoana tsy fahafatesan'ny fanahy mantsy de toy ny mandeha ho azy le hoe velona ao ambadiky ny fahafatesana, fa velona makaiza rehefa aveo, velona manao inona rehefa aveo. Zany rehetra dia tsy voavalon'ilay mino ny immortalité de l'âme tsotra fotsiny zao, fa ny vavahana kristianina ny mana fanazavana mazava manao hoe tsy hoe velona fotsiny fanahinao ambadiky ny fahafatesana, tsy ny fanahinao akory no tsy mety maty, tsy zay ny zava-dehibe. Fa ny zava-dehibe dia ny hoe mino an' Jesosy anao sa tsy mino an' Jesosy. Fa rehefa mino an' Jesosy anao dia zao manana ny tsy fahafatesana noho ny amin'ny Kristy izay nandresy ny fahafatesana, noho ny amin'ny Kristy izay nitsangana tamin'ny maty, dia raha nino azy ianao dia manana izay fiainana izay ao ambadiky ny fahafatesana. Zany hoe tsy ilay fahafatesana intsony ny zava-dehibe fa ilay fiainana. Tsy any amin'ilay fahafatesana intsony ny maso zany rehefa ao amin'ny tompo isika, fa any amin'ilay fiainana. Mijery ny fahafatesana ho fiainana zany isika rehefa manana an' Jesosy. Dia zay no ny tena vokatry ny fandresen'ny tompo ny fahafatesana eo amin'ny fiainantsika. Inona moa ny akon'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty eo amin'ny fiainantsika? Dia ny fandraisantsika fiainana, fandraisantsika ny tsy fahafatesana, fa andovantsika fiainana ao amin'i Jesosy. Ary zay nge Paoly nge raha mamaky ity Korintana voalohany toko 10:20 tetsika rehefa dia mahita tsara fa ny zava-dehibe amin'ny Paoly nge eto tsy miresaka ny hoe makaizany tsy mino hoe makaizany tsy bivavaka, makaizany tsy mino, makaizany mpanompo sampy, makaizany tsy zany ny zava-dehibe amin'ny Paoly eto, fa ny zava-dehibe amin'ny Paoly eto dia ny hoe makaiza mino, inona ny miandry ny mino, inona ny akon'ny fitsanganan'ny tenany maty, finoana ny fitsanganan'ny tenany maty eo amin'ny fiainany mino. Zay ny zava-dehibe amin'ny Paoly. Paoly zany eto dia manazava amintsika hoe makaiza ianao ao ambadiky ny fahafatesana, inona ny akon'io fahafatesana io aminao zay mino. Zay ny resahan'i Paoly amin'ny toko lavabe io. Paoly zany tsy mandany fotoana na nandany ranomainty nresahana manao hoe makaizany tsy bivavaka any amin'ny elo, mamay be ve any, misy hafa be hony any, misy forsa be hony any, misy devolava rambo etsetretsetretsetsetra. Tsy zay zany ny zava-dehibe amin'ny Paoly. Marina fa misy avokoa zany rehetra zany. Manazava zany Jesosy ohatra ny filazantsara, mazava be zany tsy dikevitra, fa tsy zay no zava-dehibe amin'ny Paoly. Paoly tsy mampitodika antsika any amin'ny elo. Paoly tsy mitona ny masontsika ho any amin'ny elo na narangarana any amin'ny elo. Tsy tiany Paoly andany andro amin'izany sika, na hiadevitra amin'ny ohatr' zany. Fa ny tiany Paoly dia ny hoe makaiza ianao io, inona ny akon'ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana eo amin'ny fiainanao io. Zay lalana andehananao no tokony ho banjininao, fa tsy ny lalana zay tsy andehananao. Zay mahatonga azy hoe mino foana no resahana hoe makaiza ny mino, mitonga ny trompetra dia miova dia ny sisa rehetra, nataony ho zava-dehibe dia ny finoana hoe makaiza isika mino ity. Itsika moa tsy asa marantsaina loatra ve sa liana loatra ve ka tendradray lasa ny fiainany tsy mino ireo no andanitsika fotoana hoe makaiza ka iny zany afy be zany, aizany misy an'izany, izavy nefa any, misy mopera hony any, misy pastera hony any, misy mpiandro hony any, misy inafo hony any, de zany no mahaliana antsika, izay tsy mahaliana amin'ny Paoly mihitsy. Misy Paoly mbola avelao ho any zay ho any zay ho any, zay te ho any avelao ho any zay te hijery zany, fa ianao kosa mpanjinony ny lalana hitondran'ny tomponao dia ny fiainana mandrakizay. Afaka malala ny akiny voalohany zany amin'ny fiainantsika dia zao, ho an'izay rehetra mino ny akiny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty amin'ny fiainanao dia zao velona ao amin'ny tompo ianao. Hoy ny Apokalipsy manao hoe indray mandeha sokafana tamin'ny Jaona ny lanitra,
Hitantsika amin'ny apokalypsia tao amin'ny nosy Patmo izy tam'izany fotoana zany de nisokafana ny lanitra. Rehefa nisokafana ny lanitra dia hitan'ny Jaona reo olona be manao akanjo fotsy de nimetra-panontany hoe fantatreo iza ve reo? Dia namaly Jaona manao namaly lay olona hoe Jaona manao reo tsy izy akory reo fa reo le olona be dia be niaritra amin'ny fahoriana tany ambonin'ny tany, ireo le niaritra fanenjehana, ireo le niaritra ny mafy, ireo le nanompo tazanao manao akanjo fotsy reo. Noho zany de izao rehefa miala ety tsika ho Jean Calvin maty ny mino de sambatra ho amin'ny tompo izy. Tsy hoe loha ho am-pasana izy, tsy hoe loha ho am-pasana tsika rehefa miala ety, tsy ahoy Calvin, tsy finoantsika mihitsy zany, tsy loha ho am-pasana tsika. Fa zao ao amin'ny tompo isika. Hoy ny filazan'ny Lukas hoe eny atratran'ny Abraham sika. Hoy ny filazan'ny Apokalypsy hoe eo ampototry ny alitara manome voninahitra n'Andriamanitra mihira hoe masina 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 Jehovah tompo. Zay ny dikan'ilay hoe misantatry ny sakafo ny fanjakana ao rahatra iray ny Eukaristia. Izany hoe itsika rehefa miala ety de tsy loha ho am-pasanao, tsy mijaly, tsy mangiry firy, tsy mitomany, ao amin'ny tompo isika. Marina loatra fa mbola tsy tena mitafy lay vatany any an-danitra, lay corps céleste, tsy mbola mitafy an'izay akory isika. Izay rehefa tonga lay farany hoy Paoly amin'ny nofinaina zany zareo tonino manao hoe amindray mpimasomonja de hitsangana ny maty. Velona zay mbola mahatratra ny iverenan'ny tompo. De zao iova ndray makindray mpimasomonja de zay tsika vao tena hitafy lay vatana vaovao, lay vatana tahaka ny vatan'ny Kristy nitsangana tamin'ny maty, lay vatana tsy anjairan'ny pesanteur iny, lay vatana zay namidy aran-trano de tafiditra iny, lay vatana miakatra tany an-danitra tsy misy fusée iny lay vatana vaovao izay tsy mbola misy manana an'iny aloha afa-tsy Jesosy. Satria izy efa nandresy ny fahafatesana arabaky teny, fa isika kosa de zao mbola tsy mitafy an'iny fa miandry isika. Ary miaraka mitafy an'iny daholo fa tsy misy tonga dia manomboka ry Josepha efa any de fa mitafy an'iny, Mosesy efa any. Tsia, ao amin'ny tompo izy fa tsy mbola mitafy lay vatana any an-danitra tsy akory fa miandry ny fiverenan'ny tompo. Saingy zao ao amin'ny fiandrasana ny fiverenan'ny tompo io le tenenina amin'ny teny frantsay hoe état intermédiaire. Io amin'ny vanim-potoana iandrasana ny fiavian'ny tompo io tsika la eo amin'Andriamanitra, io sika le sambatra ao amin'Andriamanitra, io le tenenina manao hoe nampiakanjona akanjo fotsy lava izy aloha. Ny bokin'ny Apokalypsy ao izy aloha, ao sika miala sasatra, vizana tamin'ny fanompona tetỳ ambonin'ny tany, vizana tamin'ny fanenjehana, vizana tamin'ny fahakalana. De zao miala sasatra ao amin'ny tompo. Efako malala, zay no ako ny fandresen'ny tompo ny fahafatesana ho aso anao. Zay no ako ny fitsakanan'ny tompo tamin'ny maty. Zay no ako ny hoe ao amin'ny tompo isika. Zava-dehibe ke zany reavako malala. Hoe na de mahita, na de mandeha mandevina avatina ary sika, na de mandeha mamohy havana akaiky ary sika, na de mamohy namana sy fianakaviana akaiky ary sika. De zao tsy anatitra azy ho loha am-pasana akory ny tena marina. Fa ny vatana ao aloha ihany, fa izy aiza efa ao amin'ny tompo. Ary raha olona ao amin'ny tompo ve editsika varitra amin'Andriamanitra de avelao izy Andriamanitra hijaly ty tany fandalovany ty, avelao izy tsy mahazo ty tena isika. Marina fa tiatsika lay olona, marina fa akaiky ny fotsika izy sarotsika eo foana, fa izao efa nalain'ny tompo izy, ny tompo ny mahafantatra ny fotoana hakanan'ny mpanompony. Noho izany olona ho sambatra de fotsika ho sambatra, tsy mahazo ty tena isika. Marina loatra fa mangiry firy ny fisarahana manainy, fa zay mahatonga ny tompo hijery hitaonatsika hijery ny fahafatesana amin'ny solomaso ny fiainana, fa tsy hijery ny fiainana amin'ny solomaso ny fahafatesana tsy akory. Zay mahatonga ny tompo lay anjely ny teny tamin'ny vehivavy manao hoe fa maninona nareo no aty amin'ny maty no mitady ny velona, zany hoe jereo amin'ny solomaso ny fiainana ny fahafatesana. Hoe fahafatesana io ange fakanesana any amin'le fiainany, fa tsy hoe le fa tsy hoe fahaverezana akory le fahafatesana. No zany raha mandevina, rehefa mandevina olon-tiana isika na tahaka zany, avelan'ny tompo hitomany mazava ho azy. Satria nofo avelan'ny tompo isento, satria nofo fa izao kosa tsy tokony ho tavela ao anatin'izay alahelo zay. Zay mahatonga Paoly ny teny tamin'ny Tesalonianina hoe tandremina roa mihitsy manao ohatrany sasany, ohatrany jentilisa zay tsy manana fanantenana, ka mamono tena mamohy fo manetsiny an'Andriamanitra sy ny sisa, satria tsy mino ny fitsanganany tenany maty izy, tsy mino ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana izy, tsy mino ny fahavelomana ao amin'Andriamanitra izy. Fa inareo mino zany de zao tandremo sao azo ny famoiza-po. Zay ny vokany voalohany. Fa ny faharoa sady farany
Inona ny vokatry ny finoantsika ny fitsakan-tena maty ny fandraisantsika an' Jesosy de izao isika mazoto miasa. Mazava ny tenin'ny Paoly amin'ny 10:20 noho izany de maefabe mihitsy anareo satria fantatrareo fa tsy foana ny fikelezanareo ahy. Zany hoe amin'ny ara-panahintsika any ambadiky ny fahafatesantsika mandova fiainana fa vanim-potoana ankehitriny koa isika de tsy hoe olona miany fotsiny za nge andova fiainana de mipetrapetraka eny ambony tamboho ve sa tsy manao ninina ve sa tsy ahoy Paoly. Fantatrareo ny zavatra miandry anareo fa fiainana mandrakizay. Noho izany de tokony hahavita be nareo, tokony hahavokatra be nareo, tokony tsy olona kivy anareo. Zany hoe niaky ny finoantsika zany ny fitsangaran'ny tena maty de zao manjary mahatonga antsika olon'ny asa, tsy olona domim-potsiny, tsy olona mitomemem-pona, tsy olona kamo, tsy olona kivy fa olona mahefa be, olon'ny asa, olon'ny finoana, olon'ny fanantenana satria fantatsika hoe zao ny zavatra miandry antsika. Fantatsika fa mandalo ny eto, fantatsika fa izay fikelezantsika ainy ety no iotazantsika ny vokatra ary mazava ho azy. Zay mahatonga ny Apokalipsy miteny hoe ny asany manaraka azy. Zany hoe ity fikelezantsika aina ity zany dia tsy hoe very, tsy hoe matomomoka, tsy hoe fa izao mitaona antsika Paoly niako ny fitsakana ny finoantsika ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana zao mahatonga antsika manana rispo, manana finiavana anao zavatra bebe kokoa. Ary zay mahatonga ny Paoly nge nanao an'io fehiteny io satria tazatazany kivikivy ny kristianina ny Korintitra tazatazany ho lany andro mifanjinja amin'ny zavatra tsy de manahoana loatra, lany andro miresaka saron-doha satria mino saron-doha sa tsy misaron-doha ny vehivavy, lany andro miresaka ny agape hoe misy mamo any am-piangonana sady miangona, lany andro amina zavatra ataontsika hoe tsy de manahoana loatra indraindray, adihevitra indraindray zay tsy de tena lalina loatra na de fiadihevitra ihany ary de tsy de lalina loatra ka manjary mahatonga fahavarianana. De zay natonga ny Paoly aty amin'ny taratasy ny farapara manao hoe tandremo tsara sao adininareo ny tena dika ny finoanareo de izao ho any amin'Andriamanitra mibanjana ny fiainana mandrakizay. Ary zay fibanjena ny fiainana mandrakizay zay zao tsy hoe zavatra misaraka amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany akory ka olona kamo, olona lany andro tsy manao ninina fa mifamatotra tsara amin'ny fanompona ny fiainana mandrakizay. Zany de avako malala nandresy ny fahafatesana Jesosy de maefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Ivavakisika tompo am'saranao zay noho ny amin'ny fampaherezan'ny teninao zay mampahery anay, mampifaly anay, mampionona anay, atsiarovanay fa tsy reraka foana akory zahay, tsy miasa foana zahay fa mibanjina ny fiainana mandrakizay, mibanjina ny fandresena ny fahafatesana ary manatanteraka ny fanompona amin'ny fifaliana. De tay tompo ny tontolo andronay ibanjinanay fa efa ao amin'ny fiainana izahay, ao aminao Andriamanitra, ao aminao Jesosy nandresy ny fahafatesana, mandresy ny vato misakana, mandresy ny tahotra sy ny tebiteby ka mpanomponao azonao antenaina amin'ny fijoroana vavolombelona. Mamelany elokay amin'ny fisalasalanay, mamelany elokay amin'ny fitavozavozanay Jesosy fa ataovy miorona amin'ny finoanay amin'ny fanarahanay ianao. De tay ny tontolo andronay anio mba atsapanay fahavokarana sy fifaliana, fa afaka manokana zay ho an'ny tanindrazana, fa afaka manokana ho an'ny malagasy isan-tokantrano entinay ambavaka mba iorona bebe kokoa amin'ny finoanao Jesosy velona nandresy ny fahafatesana. Misaotra Jesosy. Amen.